Salama daoly, miarabantsika tonga soa eto amin'ny chronique du midi. Izay teo aloha zany dia nataontsika TikTok fotsiny ihany, fa manomboka androany zany dia miaraka projeté en direct na ny TikTok na ny Facebook sy ny Facebook fa tsy hoe nany, zany hoe ao amin'ny page zany. Ny antony dia satria efa betsaka zany no taraina hoe tsy manana chaîne TikTok, voatery napiditra TikTok sy ny sisa, de nefa mba te handray anjara, te hanatrika mivantana ny chronique izay ataontsika isan'andro. Donc zany manomboka androany zany de miaraka saingy ny indro kely ho anareo ato amin'ny page Facebook fotsiny tsy afaka ny intervenir anareo amin'ny sauf ngandra-matsika tanareo le invité, ohatra hoe andray fitenena anareo de azo atao le miditra, fa hitanareo le eo am'le ajouter io, ohatra misy sary olona anankiray de anankiray ohatra anaty écran, de io no cliquenareo raha ohatra anareo andray anjara, zany hoe tsy commentaire fa miditra direct miteny miresaka, satria zay le principe eto. Ato amin'ny TikTok moa zany efa zatra an'zay zareo de mi-cliquer le invité fotsiny izy de ampiakariko raha handray fitenenana, zay zany. Hoantsika ato amin'ny Facebook zany dia miajouter nareo eo amin'le live eo raha te hiditra mivantana andray fitenenana. Zay zany no fomba fiasantsika. Eny ary alohan'ny irosotsika amin'le thème androany moa dia ny hoe ny paraître na koa ny acceptation na ny validation des autres fonja ho an'ny olombelona io. Zany hoe mifandray zany paraître sy ny acceptation, zany hoe mila valider ny olona aho zany vao existe. Zay le izy. De nefa zay zavatra fijaliana be satria lasa prison le izy. Zay zany resaksika eto. Avant ny rosotsika idirantsika lalina amin'le sujet dia tsy manasatra anay ny mampatsiaro foana zany fa zahay miproposer karazana coaching accompagnement personnalisé ho an'ny olona manana zavatra olana mila traitena maharitra sy mitohy. Hafa zany le question réponse amin'ny freestyle sy eto, iny zavatra tac au tac, fa misy karazana atao hoe thérapie mihitsy mitohy dia coaching filazan'ny olona azy, fa nanay indray filazana azy de hoe accompagnement personnalisé, fa mitovy ihany zany. De zay cas zay dia mila manoratra aminay mivantana anareo na soit par WhatsApp, soit par email, soit par messenger, soit par message TikTok ho an'izay ato amin'ny TikTok. Zay zany ny amin'ny lafiny ray iny. Proposer koa zay ho an'ny olona zay mety makaikikaiky aty France sy ny manodidina, Belgique sy ny manodidina, pourquoi pas aussi Allemagne satria tsy de lavitra eo ho an'ny olona zay te hanao karazana retraite spirituelle fanatrika ohatr'izao zany, tsy écran fa fanatrika, soit personnel, soit en groupe, soit en famille, soit entre amis, dia ny vendredi, samedi, dimanche arak'izay daty ifanarahantsika, ny fampiatranona fotsiny tsy possible noho ny toerana misy anay kely de kely, fa azo atondro toerana fandraisam-bahiny ety amin'ny manodidina ety. Efa nisy nanao an'izany matomy teny zay, de hitanay hoe mety le formule ho an'le olona zay mila tena hoe mifampiresaka mifanatrika zany, zay le hoe retraite spirituelle. De eo koa azonareo atao ny manoratra aminay ho an'izay mila an'izany. Farany dia ny fiaraha-miasa na olon-tsotra na fiangonana na fikambanana te hiara-iasa aminay dia sokatra ny fiaraha-miasa tsy hanavahana antokom-pinoana na iza. So masy hoe za pasteur protestant de hoe fermé am'izay tsia. Zay zany. Paraître na ny mitady validation amin'ny olona mba ho accepter ny fiarahamonina sy ho accepter ny olona dia lasa fonja. Ny paraître zany dia lasa prison.
lasa prison le izy misy teniny théologiana anankiray zay iangako na dia Bolz-Weber théologienne américaine miteny hoe Dieu me voit na Dieu me regarde tel que je suis et non tel que je devrais être. Io non boako azy. Dieu me voit ou Dieu me regarde tel que je suis et non tel que je devrais être, ou bien tel que les autres voudraient que je sois. Zay le prison mantsy hoe zao no andrasanay aminao, zao ny image mety aminao. Ny fiarahamonina zany miteny amin'ny RGL hoe satria anao pastora, satria anao kristianina, satria anao théologiana, dia ny fiarahamonina aveo mametraka critère sy paramètre hoe ity no andrasanay, ary tsy miteny andrasana fa takinay aminao mihitsy mba hahafahanay mivalide ny mahapasteur anao. Zany hoe zareo ndray zany no ekinany identitéako sy ny maizy rehefa valideny zareo. De ao ambadikiny izy hitanareo misy égoïsme hoe rehefa afapory zareo zay vao miexiste à travers ny critère zareo. Zareo tsara zany hoe tsy de lenao loatra no tiany ho zay fa misy zavatra andrasany aminao ho any aminy zay izy vao mivalide anao. Zay le fonja. Ary zay no zavatra toerinay mafy mihitsy eto zay mandeha amin'ny être fa tsy ny paraître, satria ny paraître de tena prison vita ho azy mihitsy ka tsy mety aminay zay, ary etikanay mihitsy zany resahanay eto. Lasa prison le izy satria nahoana? Satria je dois vivre pour l'autre, na je dois vivre en fonction de l'autre mba ahafahan'ny fiarahamonina manaiky ahy. Zay zany le paraître. Le paraître zany prison. Zany hoe za zany tsy maintsy miaina à partir an'izay attente-ny fiarahamonina na communauté anankiray mba am'izay fotoana zay avo azo ekena sy validena. Ary ny olombelona manana ny besoin d'estime, tiany olona mihitsy le validation. Raha vao tsy manana validation ny olona dia tsy azo ny aina. Zany daholo mahatonga an'ilay bola pitenenina hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka. Or tena amin'ny contraire an'izay ny réalité. Raha zavatra hitanao zao fa fady dans le sens hoe tena zava-doza, kanefa raha ohatra ka valide ny fiarahamonina ve zany dia mety hitanareo dans l'autre sens. Supposons zany hoe valide le fiarahamonina le izy nefa le zavatra mamoetra, de satria ny fiarahamonina ny valide le izy, donc zany ilay norme ny fiarahamonina zany no midéfinira ny mahatsara sy ny maharatsy le zavatra ataoko, fa tsy le zavatra en tant que tel, fa le zavatra en fonction ny validation ny fiarahamonina. Fiarahamonina eto tsy voatery hoe société eny hoe anatin'ny fokotany fa fiarahamoniny mpivavahana, fiarahamoniny fianakaviana, fiarahamoniny mpinamana, fiarahamoniny prêt-à-pot. Fiarahamonina zany avec S na de tsy misy pluriel ary ny teny malagasy. Zany hoe enao zany de tiany olona hiaina ny zavatra zay tsy possible vitany. Zany hoe io olona io matetika zany fiarahamonina nanana tsy teny hoe fantasme fa nanana nofinofy na mba naniry izy ny mba ho fa tsy tafavoaka n'le izy teo amin'ny fiainany. Amin'ny lafiny rehetrarehetra io mety fianarana io, mety asa io, mety fanambadiana io, mety be de be zany amin'ny lafitenina rehetra. Tsy tafavoaka n'le izy dia misy frustration ao aminy. De rehefa misy frustration aminy tsy tafavoaka izy dia ianao no tadiaviny homena procuration. Hainareo zany lettre par procuration zany rehefa ohatra ny olona anankiray makany amin'ny tribunal na makany amin'ny administration communale de hoe mena lettre par procuration zany hoe misolo ahy ianao
hoe mba manao soni an'ity taratasy ty any amin'ny tribunal de zany efa tsy afaka dia omeko procuration anao manao soni zay le procuration de ohatrizay koa le paraître hoe confisqueko ny fiainanao anany fiainanao pendant quelques minutes de mitondra ny procura mitondra ny ianao zany no andrasako mirealiser ny zavatra tsy tafavokako teo amin'ny fiainana de ianao ka rehefa ianao tsy mety manao an'le zavatra andrasako fa matiko zany hoe za zany izy andrasako mba ataonao satria mba namiry a nanao an'izany tamin'ny fiainako fa tsy tafavokako de amin'ny alalanao no tiako anao an'izay de tsy mety ianao de ho ataoko fahavalo ianao ho tondroko molotra ianao ho torako vato ianao satria amiko izay manao an'izay fihetsika zay de hoe échec fanondroany zany hoe le échecko tamin'ny voalohany zany hoe tsy digéreko dia nanantena zany fa bon hiditra ao anatina communauté anankiray a ohatra hoe fikambanana io fiangonana io sampana io association io a dia ny objectifany ao anatin'io association io a na io fikambana io na fiangonana io de hoe qui-réaliser deuxième chance le zavatra tsy vitany tamin'ny voalohany à travers ny namany eo de rehefa tsy mety manao an'iny le namany eo a dia amin'ny toy ny mampiaina azy échec fanondroany de normal izy manao réaction épidermique ao zany teny français zany hoe tonga de miattaquer satria échec une deuxième fois ao anatin'ny lohany de zavatra zay de coupable ianao meloko ianao raha tsy matateraka an'izay satria raisiny échec fanondroany izy hoe zany hoe ilay fiarahamonina na le olona manodidina anao zany a no mamaritra ny tokony fiainanao am'izay fotoana zay a dia enao somary un peu psychanalyste zavatra resaky ty lasa idole azavaiko le izy zay ny mahatonga anay miteny eto amin'ny page eto sy eto amin'ny chaîne TikTok zay on n'est pas des modèles on n'est pas des exemples ho anareo kristiana mitady modèle io a de ianareo no manana ny toetra te hanao hametraka paraître de ataonareo prison ho an'le olona satria nahoana le modèle mantsy le idole de zao hoe idoleko ianao ohatra hoe ataonao exemple ataonao idole hoe iny olo iny tena idoleko iny olo iny tena exempleko fa ny tena marina tsy exemple fa izao projetenao ety amiko ny frustrationnao rehetrarehetra sy ny échecnao rehetrarehetra de hoe tokony mba mirealiser an'iny kosa ianao a pasteur Jean-Luc am'izay aho afapo dia mba ataoko flamatra ho ary efa reo zany ny dangereux an'le idole hitanareo reny idole ny artiste na olona malaza reny le VIP reny a maninona reny mamono tena amin'ny farany satria tsy zakantsony le fardeau nampitondratsika azy ianareo fanina isika fanina n'lay artiste na le acteur na le sportif trop loatra le pression sy le attente napetrakatsika taminy de amin'ny voalohany le izy tiany satria sous le feu du projecteur le olona fa à un moment donné mavesatra le fardeau satria mientatsika rehetra nampitondrana an'iny le idole zany a tant que le idole me représenter an'lay fantasmeko me représenter an'lay rêveko me représenter an'lay attenteko de tiako le idole de ataoko saribakoly fa rehefa le idole kosa manomboka mitsomy am'le attente zay miprogrammeko azy de tonga de hoe à éliminer satria tsy mirépondre ntsony ny attenteko sy ny besoinko any aneny ambadiky nio e any ny ambadiky le fanaovana modèle hoe fanaovana midolâtrer olona filazan'zany de satria ny fiarahamonina ny olona ny manodidina ny société ny fiangonana ny tsy haiko tsony no mametraka le contour izy no mamaritra hoe tokony hatreto ianao ary tsy mahazo miala anreto valam-pamaritany reto zany hoe am'izay fotoana zay zany dia ianao zay miraisino modèle lasa ao na re filazatsika mialatsiny fa tena anao tena varanana be fa tsy tafahova tu deviens sa chose tu deviens sa chose pour son divertissement
lasa misosifianao izy. Zay le problème ao anatin'ity démarche ty. Ao dia am'izay fotoan'izay ianao lasa esclaveny. De io le prison doré. Efa nisazany io nataotsika efa ela be afaka mijery angamba nareo am page ao zay mpanaraka ny page hoe prison doré le paraître. Le paraître est un prison doré, zany hoe doré zany volamena tsara tare be. Asanareo fa nahita nisy reportage hoe ina le prison tsara indrindra eran-tany à Norvège zay raha sy diso hoe tena ohatrany tsy prison fa tena ohatran'ireny hoe any amina colonie de vacances reny. Fa zao ny adininao ça reste un prison. De zay le fandrika hoe atao tsara tarely izy, atao mafatifatana izy, de ilay prisonnier ao anatin'le prison tsy mieritreritra nivoaka ntsony. Fa ozy io zany ivelany any ozy tsy confortable noho ny ato mihinakanina tsara, chouchouté, choyé, fa il oublie qu'il est esclave et il est prisonnier. Ohatrohatr'izay koa sary ambadiky ty zavatra ty hoe faly aminao ny olona hoe zany ka mpanompon'Andriamanitra, zany ka tena citoyen, zany ka tena olona mahafinaritra satria mahafeno ny fepetra nanome fahafapoa dia mbola ao anatin'le prison ako ianao. Fa tsy zakako ianao rehefa mi se libéré an'io prison nataoko io satria tsy manana contrôle aminao tsony ary rehefa tsy manana contrôle sy mainmise aminao dia tu deviens une menace pour moi. Dia ina ny solution? Atakeo, enjeo, aratsina, sy ny sisa sy ny sisa. Zay le mécanisme. De enao mieritreritra zany fa hoe aza mialany daholo be fa ny rehefa faly aminao ny olona rehetra de zany zava-dehibe. Enao hoe mieritreritra fa miadmirer anao reo olona reo, afa-po aminao plutôt reo olona reo. Ny tena marina tu es son jouet. Tu es sa chose. Asa raha tadidinareo le génie amin'ny Aladdin. Le génie amin'ny Aladdin misy an'ilay lampe iny. De tsara tare les lampes de safosafonao zao, kosokosenao zao les lampes de mivoaka le génie. De qu'est-ce que je dois faire pour toi mon maître ozy izy? De tena faly ny Aladdin satria manao ny sitrapony ilay génie. De enao koa ohatr'izay niraisiny exemple, niraisiny idole de tena mahafinaritra satria manao ny sitrapoko. Tena mahafinaritra iny satria mafanaraka amin'ny sitrapoko. Fa tsy hoe mahafinaritra iny satria zay mihitsy izy tel qu'il est. Non, non, tel que moi je veux qu'il soit. Zay le teny Nadia Bolz-Weber ny teneniko tamin'ny voalohany teo hoe Dieu me voit tel que je suis et non tel que je devrais être. Any zany lay resaka. Manaraka an'izay ny olona mi-idolâtrer anao, zany hoe mi-idéaliser anao zany, nametraka anao ambony piédestal. Zay le izy. De zao isolé anao, apetraka ambony piédestal anao zany io zany modèle, io zany référence, dia marginalisé d'office anao zany hoe tu n'as pas le droit, tsy manana zo anao hiaina ohatranay fa ianao Andriamanitra kelinay. Ohatr'izay le ambadiky izy. Raha ataonao en piédestal zany le olona dia lasa mitoka-monina ho azy ianao, solitude. Ary efa nisy vidéo nataoko fa elaela sahazany le hoe la solitude du leader. Oui, isolé d'office ianao, tsy hoe ianao isolé tena fa isolé n'ilay masse populaire satria ianao tsy manana droit hiaina ohatran'ny olona rehetra fa ianao mila miaina ao anaty prison tsara tare mba hahafapony fiarahamonina. Ianao zany sanatria zany ohatran'le ragidro sy le lémurien any Tsimbazaza de le anipazan'olona akondro. Misaoty, allez, saute! De atsipy le akondro de faly daholo mikilina makasa de manao souvenir tany Tsimbazaza zahay. Sabi rehefa afapo zany le mpijery de omena akondro. Ohatrany koa le olona le mieritreritra hoe meny olona admiration de lasa exemple de ino apetraka ambony piédestal fa tsy fantatrao dia mialatsiny fa ragidron'olona ianao na lémurien-n'olona
tant que vous faites plaisir à la galerie, vous amusez la galerie aux antennes français. Ianao zany tsy manana droit hiaina an'ilay atao hoe tsy miaraka am'le olona am'le commun des mortels ty ambany fa tu deviens un demi-dieu. C'est un cadeau empoisonné, hein. Tu deviens un demi-dieu et les dieux n'habitent pas avec les hommes. Hein? Tsy miara-miaina amin'ny olombelona ny dieu, D, petit d kely IEX, fa ny dieu raha ao anatin'ny mythologie grecque de miaina ao anatin'ny atao hoe Panthéon, miaina ao anatin'ny atao hoe Olympe. Jereo tsara ny mythologie grecque. Les dieux ne vivent pas avec tout le monde. Zay le izy. Donc ny problématique zany de zao hoe ny fanaovantsika nyzany zavatra zany amin'ny olona dia mametraka enta mavesatra eo am'le olona atsika izay tsika tsy te hitondra an'le izy. Zay ny zavatra mahavarina am'le ty tantara ty hoe tokony mba ho zao zany ny olona zany, tokony mba ho zao, tokony mba ho zao. De rehefa misy olo am'tena anazy zany, ianao tokony mba zao ianao satria ianao pasteur, ianao tokony mba zao satria ianao mpiandry, ianao tokony mba zao satria ianao théologienne. Ok oa, ary maninona oa raha mba ataonao koa izy. Ah non 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 non, za kristianina tsotra, za kristianina tsotra ka fa ianareo no tokony. Égoïste va, égoïste va. Tanao za zany tereniditra ao anatin'le prison namboariny de le prison mody mba ataony midéoré, mody mba ataony tsaratsara tare de hoe mieritreritra izy fa ho tamanao. Azafady ragnandria. Fa ianao mametraka enta mavesatra eo ambonin'ny olona, tianao le olona iainan'izay mba hanome fahafapoanao. Zay mahatonga an'ireny olo malaza reny à un moment donné micraquer zareo, tsy zakantsolo izy de mamono tena. Anisan'izany izy moa tsy le acteur préféré ko ty Robin Williams. Zany eritreritra an'izy iny hoe olona falifaly foana satria izy mpanao comédie mampiomehy ary tena tsy mba le mampiomehy bête fa mampiomehy mampieritreritra. Kakabe izy nanao suicide tapoka tao amin'ny villany tany États-Unis. Zay satria le paraître andrasan'ny fanina, andrasan'ny olona, ny fianakaviana sy ny manodidina mavesatra rehefa elany ela. Tsy zaka tsony le paraître de farany mamono tena le olona. Ary be deabe ny olona manao an'izany ko na de tsy ataontsika tsy mamono tena direct ary izy fa misy fomba famono tena akolaka mahatonga an'ireny olona lasa midegany tanteraka. Fieritreeritra ihany zany dinio ihany amin'ny fitezana reo zanaka sy ny ankohonana sy ny fiainam-pianakaviana sao dia mavesatra loatra le pression familiale napetrakareo ilay paraître nandrasanareo taminy de ozy zao à un moment donné mavesatra amiko tiens tana ty je veux plus le porter. Zay anankiray. Faharoa manaraka an'izay les dynamiques de groupe. Les dynamiques de groupe io koa problème zany ao anatin'le paraître. Les dynamiques de groupe zany de mba tonga anao accepter ao anatina communauté anankiray na groupe anankiray na fiangonana anankiray na fikambanana anankiray na antoko anankiray na fianakaviana anankiray valable amin'ny olona rehetrarehetra io zany de ty hoe misy norme ity tsy maintsy arahanao. Zay mahatonga hoe ndraindray ho fiangonana lasa club fa tsy fiangonana tsony. Ianareo zany club zany hoe ny club matsy mametraka condition reto ny condition fenao reto dia tu es le bienvenu. Tsy fenao ny ray am'ireo fotsiny dia tsy mendrika ny hoato ianao. Dia rehefa tsy fenao le norme napetraky n'lay fikambanana dia tsy tafiditra ianao. Karaza forme na endrika na discrimination ihany le izy. Satria ailika ianao rehefa tsy manome fahafapo ny maro an'isa. Ny fanontaniana nefa mipetraka de zao, iza no nametraka le norme tao ao anatin'le fikambanana. Fikambanana resaka io zany fianakaviana sisy azadino fa ny olona mametraka ny norme de c'est toujours celui qui paye qui domine. Zay le plus puissant, misy olona puissant ao. Tsy voatery hoe arabola ihany
fa iny lay hoe mametraka ny ohatrany hoe tena izy mizavatra dia ny norme zany toujours par rapport à celui qui domine. Zay tadidio zay tsisy norme ny latsaka avy any an-danitra zany, tsisy norme hoe ny s'imposer ho azy zany, fa tsy maintsy misy olona nametraka norme atao ary le olona nametraka le norme dia en fonction le olona manana influence be indrindra ao anatiny. Zany hoe monsieur référencé foana par rapport à quelqu'un. Zay le izy dia formana amiko zany de formana familikilirana formana discrimination ka tsy miexiste ianao raha tsy milahatra amin'ny fombanay. Ny existence-nao zany de miankina aminay. En quelque sorte, dans d'autres mots, en d'autres termes, pardon, tsy zakako ny fisianao en tant que ianao fa mahazo misy ianao raha ohatra ka mitovy amiko. Averiko, tsy zakako ny fisianao raha en tant que ianao satria mety matanjaka be le personnalité ianao, mety manana force na personnalité be ianao amin'ny fiainanao dia tsy misupporter anao ny fiarahamonina na ny fianakaviana na ny fiangonana je sais pas quoi, dia tsy maintsy milefitra ianao zany entre guillemets hoe tsy maintsy manaraka mitovy am'zareo zay ianao vao miexiste. Zany le problème angeza be ao anatin'izy ty. Ka manoloana an'izay dia eo indrindra no asiny resaka hoe inona ary no vahaolana manoloana an'izay zavatra zay. Ny vahaolana na hoe ny option zany de hoe tsisy afa-tsy ny fitiavana, c'est l'amour. Satria nahoana ny fitiavana dia justement dépasser an'ireo rindrina séparation, reo rindrina sy cloison reo. Satria ao amin'ny amour ao anatin'ny fitiavana raha tsotsorina ny fitiavana tsy hanao dia fanazavana filozofika sy théologika be tsika. L'amour de zao hoe je vous aime ou je vous accepte malgré tout. Le malgré tout io tena mipetraka ny accent. Malgré tout, ina le malgré tout hoe malgré que vous ne êtes pas comme moi, malgré tsy mifanaraka amin'ny ny olona rehetra dia ny amour mbola manana an'izay capacité zay. Fa ny ankoatran'izay tsy amour fa appréciation. Apprécier que ny olona satria matetika ny appréciation ny olona dia miainga avy amin'ny atao hoe affinité. Manana affinité kokoa aminao aho de noho zany akaikikaiky kokoa io ny olona iny de tanareo ao anatina fikambana na ao anatina dynamique de groupe zay olona mitovy affinité no mahay miaraka. C'est pas de l'amour ça. C'est de l'appréciation. Ary le problème le miapprécier an'iny olona ka ahoana mahatonga miapprécier azy satria mifanaraka tsara amin'ny valeur ako sy ny zay andrasako aminy ny tolotra homeny eo anivon'ny fiarahamonina. De zay ny atao hoe appréciation fa c'est pas de l'amour. De ny fanontaniana mipetraka zay fa maninona ny olona no préféré an'le paraître no ny être. Eto zany de hoe l'être le tena maizy azy anao sy le paraître na de fantatra zao aza fa fonja mavesatra ilay paraître. Fa maninona ny olona misafidy ihany an'le prison paraître au lieu de rester dans l'être. Satria ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina sy zao tontolo zao dia tsy ekeny zao tontolo zao resaka eto zany ny fiainana mihitsy zany esoro anatin'ny saintsika zao tontolo zao le hoe mifanohitra amin'Andriamanitra fa zao tontolo zao le monde, la société tsy ekeny fiarahamonina, tsy ekeny zao tontolo zao ny échec. Tsy manana droit miéchouer ianao eo amin'ny fiainana. Tu n'as pas le droit d'échouer. Ary raha vao misy échec ianao dia exclu ny fiarahamonina. Or le fiarahamonina mandroaka anao ivelany dia hypocrite fa izy indrindra raha tena miaccumuler échec. Tanareo le zavatra grave amin'izy dia excluer ianao manao échec. Tu n'as pas le droit d'échouer. Zany hoe tsy misy toerana ho an'ny osa
tsy misy toerana ho an'ny loser, tsy misy toerana ho an'ny perdant ny fiarahamonina fa ho an'ny olona winner ihany, ny mpandresy. Magaga moa fa na de ny any amin'ny atoko-pivavahana sasany dia io ny voizina. Ato dia fiangonan'ny mpandresy, mandresy daholo ny ato, mpandresy zay foana no irairaina lava. Dia ozy zany lay loser sy faible ao anatin'lay tantara, tsy tafiditra ny communauté io zany satria za loser. Ary hitantaratra eo amin'ny fomba fitenina reo olo malaza raha zao na de ataontsika malaza ary Nelson Mandela, misy fehezantena Nelson Mandela tsy ekeko. Tian'ny olona nefa le fehezantena Nelson Mandela le hoe je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. À première vue tsara be le phrase-ny Mandela, fa rehefa fotorinao akaiky hoe je ne perds pas zany hoe ahitanao taratra hoe non, la société refuse la possibilité d'échouer. Tsy remarque anareo io zany, ny fiarahamonina dia manda mihitsy hoe possible ne ny olona anankiray mandalo échec. Tsy ekeny fiarahamonina zany. De micontourne an'le izy de mody hoe je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Sarotra amin'ny olona mihitsy ny manaiky hoe j'ai échoué. Dia manao auto-consolation amizay le fiarahamonina, mampahery tena, manao zay mapetipety ny tenany. Dia ohatra fotra zao hoe aime-toi tel que tu es. Oui, marina iny raha pitahina amile teny Nadia Bolz-Weber, fa quelque part ao anatiny io misy insatisfaction ihany. Quelque part ao anatiny io misy regret, fa inona ny tena sens le hoe je m'aime tel que je suis, tsy araky le hoe tsy fatalité l'izy hoe bon efa io ny misy de je dois m'accepter tel que j'ai, fa tsy tel que je suis. Zay ny tena ambadiky n'io zavatra io. Hoe io no ananako, misy dirany amizay masy le être sy avoir, io no mba ananako dia mionona amizay ananako aho, dia izay no heverin'ny olona hoe misaccepter izy. Or c'est une auto-consolation marivo ka tsy matanjaka fa mora morodana zany. Fa inona le hoe je m'aime pas en fonction de ce que j'ai, mais je m'aime parce que je suis. Je m'aime parce que je suis, fa tsy hoe j'aime ce que le peu que j'ai. Mahatonga anampianazay masy de niainga avy amin'ny anaran'Andriamanitra mahavariana izy ity ny anaran'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 7:7. Rehefa niona tamin'Andriamanitra Mosesy de nantany Mosesy hoe fa iza moa ianao? De ozy izy hoe je suis celui qui est. Amin'ny teny anglisy izy tsara be, I am who I am. Je suis ny anaran'Andriamanitra. Intéressant be les concepts. Je suis celui qui est. Za zao raha ohatra ka raisiko ny anarako, mba ho azonareo ty katongavana. Zao ny anarako zao hoe Ramana Tombotsoa Jean-Luc. Izany hoe satria aho manana tombony, manana tareo le avoir, tombotsoa, dia zay zany ny micaractériser ny identitéako. Zany hoe ny identitéako zany finalement araky ny maha-olombelona dia se reposer ambony avoir. Ao fa tsy se reposer am'le hoe être. Nan'Andriamanitra n'lay ny momba an'Andriamanitra tsy amin'ny avoir ny azy no maha-Andriamanitra azy fa ny être. Na de Andriamanitra tompony zavatra rehetra ary izy an'izao vantany zay rehetra ho aminy, de nan'Andriamanitra tsy ny avoir no mitondra ny maizy azy fa ny fiziany na ny être an'Andriamanitra. Dieu est. Ary intéressant, hein? Dieu n'est pas un avoir, na de tompony zavatra izy, mais Dieu il est plutôt l'être. Ary zay mahavariana le olombelona mahantra. Zay mahantra tsika tsika tsy manana inona mitanjaka no nivoako tany akiboneny ozy izy ny teny Joba, ary mitanjaka no iverina ko any, le olona tsy manana inina indray no le avoir ny tena everiny maizy azy.
fa lay andriamanitra tompony zavatra rehetra indray a tsy miavoara no mamaritra azy fa ny être n'olona tsy midépendre eo amin'ny avoarany fa ny être-nao dia eo amin'ny fizianao fa ny fiarahamonina na izao tontolo zao no micréer besoin izay raha tena marina tsy ilainao le izy fa ataony zay inonao hoe ilainao de iny am'izay lasa cercle vicieux de mampahory ny sainao sy ny fanahinao le hoe raha tsy manana ny tianao zany hoe atao fiarahamonina zany hoe si tu n'as pas tout ça tu n'es personne efa nanao fanazavana teto tamin'ny catéchisme d'adulte le hoe ao amin'ny baiboly hébreu a mavarina fa tsy manana ny toerany verbe avoir fa ny verbe être ihany no ao ohatra zao ny anaran'andriamanitra zao de être Yahvé racine ny teny hoe Yah c'est le verbe être de ny verbe avoir ça n'existe pas dans l'hébreu fa ny traduction no nanao azy avoir de ho Yahvé donc zany amin'andriamanitra ny être no mamaritra ny olona fa tsy ny avoir or ny paradigme n'izao tontolo zao sy ny fiarahamonina raha tsy manana avoir anao tu n'es personne ohatra zao anao zany rehefa le mba ohatra se permettre ohatra reny hoe maneho hevitra sy miteny de fa ilano mba iza de ao ambadika ilano mba iza inona ny parcours-nao inona mba avoay ny karatra zanakizy anao inona mba fanananao inona mba vitan'la tanao rehefa le maneho hevitra amin'ny raharam-pirenena de hoe nala action zéro fa inona mba vitan'la zany hoe tu n'as pas le droit d'exister tu n'as pas le droit d'avoir un avis parce que tu n'as rien mais normal na satria zay ny fiarahamonina tu existes quand tu as quelque chose mais quand tu n'as rien ton avis ne compte pas n'est-ce pas zay ve ny injustice au niveau fianakaviana sy au niveau ny fiarahamonina sy ny sisa donc tanareo am'izay fa tena zavatra mampalahelo izy raha toizako kely de ny hoe ny être nefany zavatra tsy azo esorina aminao ny être ny avoir dia azo esorina aminao asa raha tadidinareo le teny Jesosy tamin'le mpanan-karena hoe mifalia ary fanahiko mihinana mivokisa misotroa fa nampitombo arena be zany izy de hoe assurer ny être-ko zay netrenetryle ranga mpanan-karena assurer ny existence-ko parce que j'ai beaucoup d'avoir ry adala hozy Jesosy anio alina no esorina aminao ny fanahinao ko aniza ireo zay noarinao ny avoirany ny eritreritra izy fa se reposer eo ambony avoir ny existence teso tanteraka izy satria ny être tsy azo esorina fa ny avoir bah oui azo ny olo esorina aminao ny avoir anao jeronareo fotsiny renyle mavalina any renyle star mondial reny une fois malaza mpanan-karena manana maizy azy dia hitamboronany olona de nefa reny olona reny le jour izy tsy manaminina ntsony de tsy fantany ntsony ianao n'est-ce pas satria zany ny être de miankina amin'ny avoir ny paraître zany raha atao ny feiny rehetrarehetra zany dia ny paraître dia tsy misy afa-tsy ny hoe ahoana ny azahoako avoir mba ahafahako manentsina na manatsetsina ilay fahabangana ny être satria izy dotentenany tsy manana assurance de soi tsy manana estime de soi dia complexe izy de rehefa complexe izy dia manao zay ananany zavatra be deabe ahafany manatsetsina an'io être-n'izay tsisy ninon'io olona pokaty olona vide olona maivamaivana tahaka ny akofa dia ny androm-piainany de tsy maintsy mihaza an'le avoir mba am'izay mba considérena hoe iny i monsieur na hoe iny madame de manompo an'io avoir io mafy satria le jour mirodana io avoir an'io de mirodana ny être-ny or le être tsy être fa paraître le izy
zany nge mahatonga an'ireo olona mpanodikodibola mpanjakana sanareo ils sont rien sans leur pognon, ils sont rien sans leur poste politique. Bah mihaino teniny ianao, mihaino kabariny ianao, mihaino ny intervention amin'ny télévision fa vous voyez ils sont vides, ils sont creux. Dia tsy maintsy mangalatra, dia tsy maintsy manao zay azahoana vola be mba am'izay manatsetitsetsina an'ilay banga miariary be eo. Dia mba takona an'iny zany a ilay fiziana tsy misy. Ka eo indrindra no tiako amaraparanana zao zavatra resako zao, dia aveo nareo afaka miditra andray fitenenana zay te hiteny hoe misy tenina mpandinika anankiray mahafinaritra mety vitsy ny mahalala azy, Jacques Halbron, HALBRO2N, miteny izy hoe ny être ozy izy a c'est plutôt dans le présent fa ny avoir dia any amin'ny passé sy ny futur. Dino tsara tokoa nge ny être ozy izy dia dans le présent, zany hoe tena miaina an'ilay réalité, fa ny avoir c'est dans le passé et le futur. Zero tsara zao ny avoir zanak'olona mpanan-karena dans le passé zany, zany hoe nandova be na koa nandray fananana be, na koa futur satria fitentsika hoe nitsikiny vitra na misy zavatra nataony dia c'est le passé, fa le présent inona no mipetraka dia io être io. Dia nefa ny problème an'ireo olona zay manompo an'io avoir io tsy hoe ratsy akory ny avoir, dia ho anatina souffrance izy satria raha ohatra izy niary nitady vola juste hoe ohatran'ny olona rehetra hoe manana ny mahe hoe ba hoe ohatran'ny olona mba manana dia c'est pas un problème ane, fa le ny akabiazany a mitaraina mafy izy, miady mafy izy hitazomana an'io avoir io mba am'izay izy mba considérena. Nefa izy ao anatiny ao ihany fantany tsara fa reo olona manodidina azy miconsidéré azy reo a dia misemoke azy daholo any ambadika fantany ane zany. Mieritreritra fa reo olona manana maizy azy reo zay milelaka ny kirarony reo olona manodidina azy reo dia tsy fantany fa hoe reto olona reto ane manao cinéma daholo e, mody ty azy ary fantany fa aleony miaritra zay le prison, aleony mahita an'le semblant hoe tena tiana reto olona reto nefa fantany tsara pertinemment fa tsy tia azy reo, fa i préfère ça satria izy a izy tsisy ninina ka tsisy ninina izy dia io no mba afarany azony ianterany. Donc zay ny tari-dresaka zay notondrana antsika androany, menanareo ny fitenenana ho an'izay te hiditra mivantana ao zany nareo ato amin'ny TikTok tonga dia lay invité ny cliquena dia ampidiriko nareo ao, nareo ato amin'ny Facebook misy an'ilay ajout eo ambany eo le misy sary olona anankiroa mijuxtaposé dia ezahana ampidirina, mbola tsy nanao moa zany fa ny ezahantsika andramana raha mety indray le connexion somary ratsiratsy any am'izay mety misy atsika any. Dia misaotra nareo naharitra ny eny hoe farany amin'ny tiana koa azy hoe tandremo aza aleo aza manao ohatra ny fomba ny zanak'Israely nafahana avy tany Egypte, dia rehefa tonga tany nefitra zareo dia hoe rehefa nomboka mafimafy ny ataky dia hoe aloana ihany mody any miverina any Egypte, tany zay mba nina kena, tany zay mba ninana concombre, zany misy nyvoalaza an'io tany zay mba ninana melon, tany zay mba zao, fa adininy hoe oui ninana an'izany rehetra zany nareo tany fa nisy rojo mifatotra ny tongotrareo sy ny tananareo, vous étiez esclave. Aty anareo trongo voahomana tokoa sahirana any amin'ny désert mihoanina rapitsy mbola andrasana fa vous êtes libre, manao choix foana ny fiainana zany. Les prisons dorées ve sa les libertés ao anatina contrainte sy fahasahiranana, le être amin'iny nefa ny tena le être anao no voizina am'izay fotoana zay. Zay ngamba ny fa lavabe ny hafa manasa atsika intervenir raha misy maniry hiditra
eto tsy miteny akora hoe tsy ilaina miavoara tsy any le izy fa raha hoe miavoara no nieritreretinao ho fondation ny être anao dia mamita teny ianao ary tsy vita ne mamita tena fa ho fitahany olona omeny olona ny fainty ianao dia amora kely amin'ny olona ny mamandrika anao sy ny mamadika anao zay koa marimarina kokoa eny tompoko iza no maniry traite na Facebook zany na TikTok afaka miditra mivatana raha tiany eo hevitra zay le principal chronique ty zany tsy catéchisme d'adulte na honao pasteur fa karazana partage zay misy partage fizarana kaoatra oui voangy hoe quand il a le paraître il y a toujours un mal-être ka iny masque ko natao hoe cache misère koa le izy zany hoe misy misère ao misy souffrance ao dia mila afenina le souffrance amin'ny alalan'ny paraître isiditra ve ajantsika eo ary rano ohatra ka tsy isiditra fa zay no masaka raha ohatra ka tsisy manana faneho-kevitra nareo ato amin'ny TikTok tsika ato amin'ny TikTok sy tsika ato amin'ny page misy anankiray ty salama tompoko salama daholo fahitako azy zany le resaka paraître zany efa fombatsika malagasy mihitsy tsika malagasy zany efa misy mihitsy le hoe karazana fombafomba zany na hoe ny fiainan'ny malagasy zany amin'ny fiainana rehetra zany efa misy hoe fomba ty fady hoe miregir an'le fiainan'ny malagasy dia ao anatin'izy zany ianao ohatrany hoe tsy voatery manaraka ny fomba iny foana zany ianao tsy voatery manaraka ny fomba iny foana ohatra hoe ny fiarahamonina ny ray aman-dreny ny havana dia plus zay ko mola izy mbola misy couche le akoatran'le foto-pisaina malagasy misy couche le religion zany dia le foto-pisainana sy le kolotsaina malagasy le ampin'le religion zany mifanampy dia vao mahita tena hoe mafy be mihitsy zany le resaka hoe paraître hoe indrindra ny eto Madagasikara zany satria tsika zao raha mandika zao tsika ny vahiny tsy haiko aloha fa ny vahiny zany tsy dia tena important be loatra zay hoe zareo zany ohatra hoe manana liberté de penser dia ninina zany foto-pisainanao ninina ataonao ninina ananao dia loatra hoe tsy mitsara anao zany izy fa ny malagasy zany ninina ohatra hoe ninina raha tsy ny malagasy matetika raha tsy mifanaraka amin'le zavatra tokony ho izy izy dia ny malagasy zany matetika tonga amin'izay jugement zay foana zany zay zany tena fahitako azy hoe tonga amin'izay jugement zay ny tena olana amin'le any satria ny vahiny zany misy an'le zay hoe le liberté de penser zay dia tsy haiko zay koa ve natao hoe tonga ohatra hoe noho ny mondialisation zany dia efa tonga teto Madagasikara izy dia misy amintsika malagasy zany ohatrany hoe te hiala amin'izay kely zay ohatrany hoe te hanao hoe anticonformiste zany hoe tsy anticonformiste zany hoe tsy hoe te hiala amin'izay ihany zay dia zay lasa mampisy an'le zay zany lasa mampisy an'le ohatrany hoe te hiala amin'izay kely hiala amin'le prison io zany amin'le prison mangezantsika zany amin'ny totsika hoe amin'ny lafiny rehetra mihitsy fa ny ohatra tiako omena zany misy olona zay fantatro
ny ray aman-dreniny zany a izy zany maditra be a de ny ray aman-dreniny zany tsy maninana azy misy ninina ditra taony fa ny condition ame ny ray aman-dreniny fotsiny a mila mahay ala ny ampianarana, mila mamay bulletin tsara, de mila mivavaka foana isak'alahady a, de mila manao confirmation sy ny namany. De zay zany tena hita mihitsy zany hoe ny ray aman-dreny am'izao zany le hoe paraître hoe mila tsy afa-baraka ny fianakaviana fa ohatry hoe de le namako mihitsy moa zay ohatra teneniko zay, de le namako zany ohatra hoe mahatsapa teny ohatry hoe blessé ao anatiny mihitsy hoe tsisy rarahin'ny ray aman-dreny hoe ray aman-dreniko any hoe zay fiainako any zany fa rehefa hoe miparaître ohatry hoe mety eo anatria amin'ny fianakaviana fotsiny hoe mahafapo an'ny ray aman-dreny koa, de mba zay zany misy. De zay zany fahitako azy hoe le kolotsaina malagasy mihitsy zany tena mametraka an'izay de apile le religion zay ny tena vomay misy olona zay koa moa fantatro any ivelany de zay mihitsy ny teny tamiko hoe miantsony tsy iverenako any Madagasikara izy de fiarahamonina, de zay ny nampatonga saina be anao hoe le fiarahamonina ahoana reo a, de aike hoe le fiarahamonina hoe anam-piangonana zany ianao ohatry hoe tsy maintsy tsaraina foana ny zavatra ataonao, nefa zareo zany any ivelany ohatry hoe tsisy mitsara izy ninina zavatra atao, ninina teneny, ninina fiakanjony, fa le etako le tapaka ny feo mbola voakeja ao anatin'le tapaka ve zay maverina elo zay maverina ay voakeja ao anaty ay ok eto Madagasikara zany voakeja ao anatin'izay an'le paraître zay hoe ianao zany eo amin'ny fiarahamonina tsy maintsy hoe manana standinina foana zany ianao ohatra amin'ny fiarahamonina, de zay koa manarak'izay koa ny hitako mampirongatra ny kolokolo eto Madagasikara satria ianao zany hoe tsy maintsy foana zany ianao manana standina ohatra hoe manana zao ny fiainana, de lasa mitondra faninanana zany izy, lasa misy ohatry hoe faninanana fa raha vao tsy manao ratsotro zao zany hoe ny tsarainy zany izy hoe mba manosika hoe faninanana mba fanavoatra ny fiainana, fa amin'ny lafiny ray zany zay le hoe manao pression ny fiainana zay hoe tsy maintsy mitovy amin'ny zanak'olona tsaritsy hoe zanak'olona tsy anana ohatry zao rehefa ianao zao ianao zao de ianao zany ohatry hoe lasa forcé hifaninana sy ianao hoe tsy afaka manao zay hoe mety amin'ny tenanao zany fa hifaninana amin'ny hafa foana, ohatra hoe misy hita hoe mahita olona hoe ary misy olona tafita bisy fa nanao droit ohatra de lasa magistrat, de na tsy tianao le droit de teren'ny ray aman-dreniny koa anao droit satria le olona tary zany ohatra hoe tafita taminy de ohatrohatr'izay zany tena hitako tena olana be amin'ny société eto Madagasikara ka any ka indraindray lasa mahatonga mampiteanao ohatry hoe teanao anticonformiste zany ianao ohatry hoe teanao rébellion kely ianao de nefany tenena hoe ny ray anao zany manana conviction anao a de mila masako anao ohatra hoe tsy teanao droit ohatra ianao ohatra fa teanao ingénieur, mila prouvenao koa hoe tsy nanao any zavatra anteninareo fa tsy ny ataoko a tsy maintsy hampangina zany zay olona nyteny taminao na fa zay zany tena fahitako azy eto Madagasikara tena mafy be zany le resaka satra tompoka ia iverenako kely angamba le teneninao teo le hoe ohatrany zavatra andresako teo mihitsy izy hoe ianao zao raha hoe atao hoe héros ny fianakaviana na héros ny firenena na héros zany a le ma héros anao de satria anao mireprésenter communauté anankiray de mitondra an'ilay nofinofo le communauté tsy vita dia ianao no mpitondra le hoe mpitondra fanion, de le mpitondra fanion iny zany namany efa condamné pour réussir am'le andrasany zareo aminy fa raha vao tsy miréussir am'le andrasany zareo aminy ianao a de ho rejeté eny ao anatin'ilay communauté eny, zay le reny héros reny raha raisina amin'ny mythologie ny héros guerrier marina fa hoe miakohoka amin'ny dôly ny olona rehetra fa saingy héros ny fidiny ny fiarahamonina na firenena anankiray mba hiréussir à leur place satria zareo tsy tafavoaka de ianao a tsy manana droit miéchouer araky ny norme zareo fa tsy maintsy manatanteraka ny feuille de route ny fiaina société iny de zay mahatonga le exclusion rehefa aveo ia misaotra betsaka iranto ato andramatsika indray ato amin'ny Facebook ato misy mangataka hiditra raha mety ajouté koa izy ampifandimbiasitsika zany
Anjana be ny pression sy ny fitsarana fijery communauté ny Madagasikara ozy izy merci ato a ifaly Rodlisia izay le hoe aza mba matin'ny fandokafana ivelany any ay misy fantaniny Frank ato le hoe ny modestie ve ny modeste ve zany tsy mba non tsy question modeste hoe le olona tsy de tsy afaka matetika tadinareo fa nisy sazany io nataoko le hoe matetika le olona ohatra zao misaka hoe bon tsy mety zany ato matetika le olona le manana le tsy manana mba hoeken'le fiarahamonina dia mamono tena mividy akanjo de marque zay tsy zakany karamany mba hoeken'le communauté bourgeois sy le communauté aristocratie donc zany tsy resaka modestie io fa rendrindra ary ny tena tafalatsaka ao anatin'ny paraître modimody miseho hoe tafa mba hoeken'le groupe de am'izay mba manantena miakatra any amin'ny échelon ambony lasa le olona le nangataka miala tsiny fa ampifandimbiasiko mantsy nareo misy anankiray ato te hiditra fa tsiko na impossible bon le ato amin'ny Facebook ohatrany somary sarosarotra le miditra direct fa atiny TikTok matetika no moramora kokoa fa manandrama ihany nareo ato amin'ny communauté Facebook raha ohatra ka misy te hiditra am'le hitanareo le hoe ajouter io de eo nareo no ampidiriko isaorantsika iranto tam'izay faneho-keviny zay sady mijery commentaire ihany miainga bao amin'ny fianakaviana zany miainga avy amin'ny fianakaviana miainga avy amin'ny fianakaviana zay ngamba ny tianytenenina itopy ohatra nanandrana niditra ianao teo de lasa indray afaka mamerina raha ohatra ka te hiditra eo izy io mba ho azy salama tompoko salama i pasteur Jean-Luc misaotra indrindra amin'ny invitation misaotra amin'ny acceptation moa zany somary tapatapaka kely ato io fa sady aperinasa ihany koa de tsy de tena naharatra kely an'le tena fisarana fa akoa moa zany hita mate iresadresaka sy hoe te hiditra ao anatina école biblique misy anareo mihitsy ny aby tsy mbola tafoana hatram'izay ay d'accord ngamba ny tsara anao manoratra message ao amin'ny compte perso na ny messenger na ny page de hanytsika niresaka am'izay message sekoly biblika zay mety tsara ka mety ok rarosoanao misaotra indrindra misaotra betsaka io nomboka indray ty na ny fesiny anina afindray aloha afindray le TikTok live reprendre live voilà rahatsiny fa nisy fahatapahany kely natsika tato amin'ny TikTok teo fa zareo moa ohatrany manao arrêt automatique tsy haiko zany tsy fantatro inona ny antony de voaterina merina kely eny ary misy vivata salama pasteur bonjour vivata tsodabetsaka tamin'ny fizarana androany intéressant le zavatra dans le sens hoe ina moa zany surtout le zavatra teneny ranty teo aloha zany tiako anana kely satria le zavatra nyteneny teo par rapport amin'ny hoe ohatrany interpellé ana par rapport am'le hoe misy ankizy
ohatrany hoe atao hoe manenjika ino moa zany manenjika performance hoe mila mahay fa de ohatrany hoe manenjika an'izay standard zay fa nefa misy phénomène sous-jacent phénomène latente na variable latente tsy prise en compte ohatran'izany koa zao ohatrany hoe ny ohatrany hoe resaka réussite scolaire Pasteur nisy fotoana niresaka hoe ny statistika ambadika reny statistika reny misy zavatra tsy na moa zany misy zavatra phénomène caché hoe tsy fantatra nefa le fiarahamonina zany manenjika an'izay performance zay manenjika chiffre manenjika hoe reto ny standard na any amin'ny resaka économie raha dia ohatran'izany dia eo amin'ny hoe paraître fa le ambadika le paraître le troana mijoalajoala be misy fahantrana be koa ry ambadika ry fa le troana mijoalajoala no hita ino no naferana an'ilay izy dia zay ohatran'izay mihitsy fiarahamonina angamba na ny malagasy na ny olona ino moa zany ny olombelona amin'ny ankapobeny zay ny ohatrany tiako tsara merci am'izay hevitra marina mihitsy zay satria hoe non na koa na le avoir efa ampelantanana ary zany cache misère zany zay ngamba izy cache misère tsy voatery misère hoe tsy fanana tsy fahampikanana na misère tsy fananam-bola fa misère amin'ny fiainana il est misérable il est malheureux dia miezaka izy manome une autre image de lui amin'ny fiarahamonina mba se sentir hoe c'est quelqu'un quoi de oui tena marina mihitsy zay aspect tenen'ny Vevato zay merci beaucoup sotran'ny Vevato mbola misy manako lazaina ve tsika atao amin'ny Facebook manandrama ihany nareo lay te hiditra mivantana dia amin'ilay hoe ajout eo ambany eo bon misy manoratra ato mamy raha fanomezan-tso ny réalité ane eto atoerana na ny ivelany dia paraître no misy fa ny fomba ialana amin'ilay paraître sy iainana amin'ny être ny no tsy hay satria il faut mettre le pied sur la terre fanahy Jesosy Kristy zany laza fa tsy ampialantsika amin'izao tontolo zao oui fa ny problème dia satria ny olona zay na tonga antsika anteny hoe namaranana an'ilay fampianarana taony amin'ilay hoe iza moa Andriamanitra dia c'est l'être par excellence Andriamanitra zany ao amin'Andriamanitra no misy ny être donc zany ny io fiziana io rehefa tsy fantatrao ny maizy azy anao izy ianao ary zay ny mahafinaritra ny soratra masina ny soratra masina dia mirévéler ny fizianao ohatra zany hoe atretokatreto ianao de mirévéler an'izay izy de ny fahafantaranao an'izay limitinao zay izay finitudenao zay no mahatonga anao hiankina amin'Andriamanitra hoe reto misy lacune ao amiko Andriamanitra zany tsy miteny hoe keo reo fahabangana aminareo fa ny rehefa le lettre par excellence no miteny aminao reto ny maizy azy anao de reto ny point faible anao reto ny point fort anao reto zao dia à partir an'iny anao no manaiky an'le hoe bon mila ohatra mila manao formation mila manao zao mila manao zao zay le izy donc zany miainga avy amin'le être no ahafahantsika azahoana an'ilay avoir le avoir zany dia karazana suite aorianan'le être fotsiny any fanontaniana ato inona no teny fampalezana ho anao tsy mialatsiny aminao madama moa ny anaran'ny pseudo ato fa tsy zay no thème-tsika eto efa nisy thème momba ny deuil nataotsika tsy haiko raha enregistré sa tsy enregistré fa tsy thème-tsika eto androany aloha hoe iaranatsiny aminao zay resaka zay fa efa nisy sujet nresahana momba ny deuil teto indray mandeha fa manasanao koa hijery any amin'ny page RGL efa nisy fampianarana momba ny resaka hoe ahoana ny processus de deuil satria ao anatin'izay io resaka hoe fampahirezana io tsy hoe vady ihany fa na ny maty anaka maty olona le mort subite voaingana atsika nanao an'izay midira ao amin'ny page RGL dia misy ao afaka miditra ao ianao Bravo pasteur monsieur tsia azo am'le hoe paraître
hitako aloha hoe amin'izao société iainantsika zao zany hitako hoe fa sarotra be satria zany tellement efa mivadika société de consommation daholo zany. Ka ny hitako ny olana fotsiny zany dia misy olona zany mivivre au-dessus de ses moyens. Zany ohatra izy hoe mandray karama 200 000 ariary dia miaina ohatran'ny olona mandray karama 1 million d'ariary. Donc zany azo atao tsara ny miaina miconsomme sy miconsommer sy ny sisa fa saingy mila arakaraka ny moyenao. Satria zany amin'izao zany efa hitako hoe ohatran'ny hoe efa vadin'ilay américaine mihitsy zany rehefa nandefa an'ilay société de consommation dia ohatran'ny consommation daholo zany dia na amin'ny réseaux sociaux dia ohatran'ny tsisy olona mamoaka image hoe izay ato sahirana ohatr'izany fa ohatran'ny hoe plage hôtel la lune le mon vendredi ve zay foana zany hitanao ny olona ohatran'ny hoe mifankatia milamina tsara ny ohatran'ny hoe tout est rose milamina daholo zany on est heureux ka amiko zany azo atao tsara azy ireny fa tokony arakaraka ny moyen zay anananao dia rehefa hitady moyen misimisy moa zany anao dia tsy maintsy miasa mafimafy kokoa fa zay am'izay nefa mitondra am'izay le makany amin'ny société lasa corrompu satria ny olona zany tonga dia tehena amina consommation maximum nefa tsisy moyen dia lasa le moyen tsy dia tena maharaka an'ilay izy dia lasa miditra anatina corruption tafiditra anatina asa ratsy sy ny sisa dia zay ngamba ny hitako hoe travail ataon'ilay olona afaka miaina zay tianao anao fa arakaraka moyenao mba tsy fidiranao anatina zavatra ratsy ohatr'izay. Ok, merci. Marina mihitsy zay sa tonga dia manao effet domino moa zany le izy hoe lasa mifampitohy am'izay sy tena marina zay teny nandrana ampiditra olona atao Facebook sika raha mety fa misy manandrana miditra ato ho antsika ato amin'ny TikTok raha te hiverina ihaino n'ity zavatra ty nareo satria tsy mitahiry ny TikTok dia mba afaka miditra ary amin'ny Facebook hery nareo fa ao ty zavatra ty io fa tafiditra le olona salama tompoko. Allô? Eny tompoko? Miarahaba pasteur. Salama tompoko io. Mikasika an'ilay hoe être paraître le izy zany pasteur amin'izao fotoana izao ohatrany mahita hoe lasa somary matérialiste le fiainan'ny olona ankehitriny. Izay mihitsy zany zavatra hitako hoe ny olona zany rehefa manantona anao na miaino anao na ohatr'izay mandray anao dia par rapport amin'ilay hoe avoaran'ilay olona ny anatonan'ilay olona an'ilay olona fa tsy hoe par rapport amin'ilay maha izy azy an'ilay olona tsy par rapport inona aloha inona aloha ny tsy haiko ny diplôme inona le manana inona rehetrarehetra io manana an'ilay avoara satria ohatran'ny hoe matanjaka be zany de nos jours le resaka matérialisme le resaka sur le plan socio-culturel zao capitalisme moderne ohatrany hoe mividy zavatra melafo tsara zavatra le zavatra zany ohatrany hoe par rapport amin'ilay matériel foana fa tsy par rapport amin'ilay tena individu le tena olona mihitsy le hoe tena maha izy azy an'ilay olona ianao zany raha miteny ianao zany raha ohatra le fiarahamonina mihitsy zany tsy manantona olona amin'ny maha izy azy an'ilay olona fa amin'ilay hoe inona ny zavatra ananany ka raha vao hoe tsy ao zany le hoe zavatra ananan'ilay olona dia ohatrany hoe tsy rarahiny le société le olona na dia manana hevitra tsara na dia manana ny maha izy azy tsara mihitsy dia ohatrany hoe le société ilay fiarahamonina ilay na eto aty Madagasikara na any ivelany dia tena hoe matérialiste daholo ilay olona rehetrarehetra. Ny anay zao ohatrany hoe anay zao ny zanakay raha ohatra hoe manao ohatrany hoe akanjo na manao ohatrany hoe kiraro dia miteny mihitsy izay hoe tsy voatery anaovanao ary tsy voatery ampisehonao iny hoe anananao afaka mihitsy hoe tsy anaovana tsy ananana tsy voatery hoe ampiseho ilay zavatra ananana fa mandeha fotsiny ianao amin'ny maha izy azy ianao amin'ilay être zany
dia faina io-kevitra fotsiny izay pasteur. Misaotra anareo fa izay ny ilana eto fa makasitraka tompoko. Io. Anao zany ray eny ary ampiditra hafa indray tsika ato a. Salama tompoko. Salama. 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 Kotra betsaka na mpiafatra sy nampiditra. Ny fanehoan-kevitra mba tiako tenenina fotsiny zany za zany tsy hidana eo amin'ilay hoe paraître au niveau matériel hoe inona no ananany fa misy koa ny paraître amintsika le hypocrisie satria ny olona zany a maninona ny olona anankiray no tsy nietre no apotrany fa il paraît hoe ohatr'izao ny izy satria araka ny teninao teo hoe tsy validetsika ity avelany tsika mpijery le action ataony donc du coup voatery izy lasa hoe tsy le tena izy no apotra fa zay eken'ny société zay eken'le olona zay eken'le olona en face anazy zany dia ny anazy zany tiako tenenina fotsiny hoe isika tokony manaiky hoe mivalide hoe possible koa ny olona anankiray miéchoué amin'ny fiainana fa tsy voatery hoe tsara foana ny fiainan'olona rehetrarehetra fa tsika zany vao misy olona solafaka kely dia fa ime ben voilà ben izay ka zao tsina mahita excuse mahita zavatra teneny ka zao ny antony nampatonga ny solafaka ka zao ne cherchez pas tokony tsy mitady tsika hoe inona fa mi-encourager azy tsika hitsangana amin'izay izy mba hoe amin'le izy tena hoe izy mihitsy hoe hitanareo izy hoe ahoana moa zany nazavaiko anazy hoe hitantsika mihitsy izy hoe efa solafaka teo efa la personne n'avait plus rien du tout tout nu zany ataontsika hoe zay zany no hitantsika aminy dia manafy anazy tsika manampy tsika zany fa tsy tsika indray ny andeha imesy ny karaza io zany tena problème be amin'ny hitako hoe amin'ny société atsika amin'izao hoe za tsy teny hoe société gasy na fa za fa le société rehetrarehetra mihitsy rehefa mahita olona anankiray solafaka dia faly daholo dia izay mahatonga ny olona sasany hoe tsy ampisehoako mihitsy fa horeko tsy ampisehoako mihitsy fa ampisehoako oui dia hoe je m'aime je m'accepte tel que je suis na dia ao an-trano ary tena hoe efa dépressif tanteraka mihitsiny satria tsy miaccepte amin'izay ny olona rehetra tsy miaccepte an'izay le olona en face tsy miaccepte an'izay ny société hoe mais saraka tamin'ny vadiny izy voilà anatina dépression io olona tokony ho ampina fa non fa hoe za tsy mila ampiana satria tsy tiako hitanareo mihitsy souffrance dia izay le paraître koa za tsy mitena le hoe paraître resaka matériel fotsiny fa io zany na ny olona na resaka hoe mianatsiny na resaka hoe mandeha any am-piangonana raha ny sipa hoe mandeha any am-piangonana isaka lahady ianao dia ça veut dire hoe mivavaka ny hoe tena mivavaka tokoa ianao nefa nietre anao dans l'âme tu noir zay nena zany tiako tenenina fotsiny hoe marina hoe hitantsika hoe paraître hoe mety hoe intsy matériel sy ny rehetrarehetra fa misy ny tena paraître tena profond indrindrany dia ny amin'ny mahaolona intsy izy teo ny fitondran-tena zany ny fitondran-tena mahaolona anao fiatsaram-bela tsy izay iainana rehetrarehetra tsy mba misy hoe raha misy mitaraina aminao dia ohatrany hoe ianao koa tsy manana problème fa ohatrany hoe le olona rehetra manana problème ohatra dia non en fait tsy miaino tsy manana fo miaino intsony dia tsy afaka fantatra hoe sarotra amin'ny fiainana fa raha ma hoe ny tsirairay zany afaka mifanafy afaka micomprendre tsy misy an'izay paraître izay tso fa tena ton-être mihitsy apotra dia mety hoe mety tsara ihany le société izay fotsiny nena zany mba tiako tenenina kely saotra tompoko misaotra anao izay misy nahatonga le teny teo hoe le rahana eno tsika rehetra moa zany fa tsy izy rehetra nyresahako teo hoe ny fiarahamonina hoa tsy miaccepter ny échec hoe tu n'as pas le droit à l'erreur nefa le fiarahamonina tsy manao afa-tsy zavatra ratsy zay le deux poids de mesure zany hoe une fois satria ianao napetrany ambony piédestal au exemple au modèle ou tsy haiko dinana izy dia tu n'as pas le droit à l'erreur izy il a droit à l'erreur fa ianao tu n'as pas le droit à l'erreur dia zay le tenen'ny le namatsika teo zay constat tena misy namana piditra anankiray indray tsika ato amin'ny Facebook ingany ho tafiditra izy ohatran'le namatsika teo moa tafiditra soma tsara fa arakaraka le connexion ihany efa tafiditra salama tompoko salama tompoko eny tompoko saika izara fotsiny hoe misy karazany anankiroa ngamba ilay paraître
Ilay karazany voalohany raha ohatra zany nanao nandefa CV tamina banky ianao dia hozy izy ilay banky mety aminay ianao fa mila tsara ny paozinao satria ianao apetraka ho front office zany hoe andray olona dia amin'izay fotoan'izay zany raha ohatra ka hoe tsy manana an'ilay akanjo mihaja tsy misy garde-robe mifanaraka amin'izay paraître iona amin'ilay olona client amin'ilay banky ianao dia tsy mety aminy fa voaroaka amin'izay hoe mangataka acceptation zany le tenanao hoe raha te ho accepten'ilay banky ianao zany ho hiasa ao aminy dia mila mihaja le paraître anao iona amin'ilay olona client amin'ilay toerana. Le paraître anankiray indray le hoe mba te hiseho fotsiny le objectif an'le hoe te hiseho fotsiny hoe milay ianao tsara ianao hindrana fiara vetivetika tsy hoeto-kely sy amin'ny namako taloha hoe tsy hoe manana fiara nefa le fiara tsy anao akory. Le paraître faharoa izay indray le mety mitarika tonga any amin'ny suicide any amin'ilay suicide satria eo le hoe mitady acceptation zany le vatanao le mombanao mitady acceptation hiditra amina communauté anankiray tsy ianao dia le communauté anankiray misy anao nefa mahita anao hoe miseho milay iny dia le communauté anankiray le tianao hidirana nefa mahita anao hoe feno lainga iny dia lasa sady tsy mety tafiditra amin'ilay communauté anankiray amin'ilay tena hoe manana ianao no tsy te hiaraka amin'ilay communauté an'ilay hoe tsy manana dia very le acceptation eo ampovoany eo dia lasa maverivery saina izay mety ahitana suicide mihitsy fa hoe aiza zany tokony ho hisy ahy atao amin'ity tany misy anaty izay ngamba ny zavatra hoe tiako zaraina. Mirebondira kely amin'ilay teninao teo hoe le ozy anao le paraître voalohany anaty paraître voalohany iny fa zao n'acceptena anao tel que vous êtes amin'ny resaka CV satria anao nangataka hiditra ao satria nafenao an'ilay fepetra anao amin'ilay poste fa une fois anao anatin'ilay izy noho ny maizy azy anao dia mireprésenter an'ilay toeram-piasana indray anao amina resaka uniformisation indray le izy zany hoe uniforme de travail iny amiko c'est pas un paraître fa c'est un outil de travail amina resaka hoe mireprésenter an'ilay communauté anao satria am'le tsy paraître zay izy am'izay fotoana zay fa resaka conformisme koa zany fa marque na ahoana zany hoe karazana porte parole na uniforme ia mankasitraka misaratompô io misaotra antsika mitondra hevitra mbola mety misy ve sa zay no farany mbola ampiditra ray tsika raha ohatra ka mbola misy miditra mahafinaritra ny fandraisantsika anjara fa mba tafiditra koa ny ato amin'ny Facebook zany satria problème be foana matetika le connexion ato amin'ny Facebook ato hoe mba mety ihany. Eny ary mbola averiko kely ho antsika ato amin'ny TikTok surtout misy zavatra be dia be tsara nolazainy namantsika atao ankoatran'ilay zavatra faneho-kevitro dia mba tsy havery momoka an'ireny dia tsara nareo mijery ao amin'ny page Facebook RGL satria le izy mipetraka ao fa ny TikTok tsy mipetraka. Hoezahako koa ny hamadika azy YouTube satria raha miditra ao anatin'ity page TikTok chaîne TikTok tena nareo dia jereo amin'ny profil anay fa misy lien YouTube eo zany hoe afaka visiter ny YouTube koa nareo dia hoezahako ho télécharger le izy rehefa avy eo avy atsy amin'ny page dia amin'izay manana archive atsika any amin'ny YouTube satria mety ilaina koa tsy voatery ho anareo rery fa mety mba tianareo zaraina amin'ny olona mba hampandroso ny olona satria ny tanjotsika dia izay hanafaka ny olona amin'ilay gejan'ilay paraître satria tena fahoriana io fonja io tena fonja raha misy fonja faran'izay mafy indrindra dia io ny fonja mantsy zavatra raha marina ny fonja normal entre guillemets dia le fonja imposena aminao fa ity enao indray no nanao an'ilay fonja ho anao dia tena doublement perdant. Zay angamba ny raha tsisy tsony dia misaotra anareo rehetra nanaraka hatramin'ny farany mankasitraka amin'ny participation fa dia ezahantsika moa zany ho ataontsika amin'izao format zao indray ny chronique du midi ny filazantsika azy rapita sabotsy aloha zany tsy misy satria tonga indray ny weekend fa ny latsinainy talata lakamisy zoma
no asitsika chronique ny laribia koa tsy misy noho ny antony manokana koa amin'ny programmation. Zay fa dia samita in'Andriamanitra daholy mirary soa antsika rehetra. Veloma tompoko.